Fanomerabantsika tsy avindray tsy ty alahady fa 4 ny volana mety ary mirary soa atsika indrindra amin'ny fanarahana ny ten'Andriamanitra mitondra vokatsoa amintsika mandrakarivanay izany. Mialohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainana io dia aray vavakisika. Tompoko Andriamanitra eo misotro anao indray izay fa nomenao fahafahana andray ny famindramponao andray toromarika avy aminao. Metezana Tompo, miala ny fahadisoana sy ny elikay ary koa hiteny manoloana anay fa miaino anao izay anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpiasa mahay. Nalaina amin'ny Lioka 7:20-7:20 manao hoe mandehana ho eny amin'ny lalambe sy ny sisim-boly ka tereo ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko. Amen. Ireo izay mamaly ny antso atao ankehitriny ka miditra ao amin'ny fanompoana ilay tompon'ny asa dia tokony hianatra tsara ny fomba fiasany. Nandritra ny asany teto an-tany dia hainy mpamonjy ny nanararoatra an'ireo hirika izay niseho teo amin'ireo làlam-pifamoivoizana lehibe. Tao a Kapernao no fijanonan'i Jesosy nanelanelana an'ireo dia nifamezivezy nataony hany ka nanjary nantsoina hoe tanàna io tanàna io. Tena toerana foany tokoa ho an'ny asan'ny mpamonjy io tanàna io. Mandalo eo ny lalambe avy any Damaskosy makany Jerosalema sy Egipta ary ny ranomasina Mediterane. Tena làlam-pifamoivoizana lehibe ny teo. Vahoaka avy tany amin'ny tany samihafa no nandalo teo amin'io tanàna io na midina ny toetra atao hiala sasatra anelanelan'ny fotoana fandehanana. Teo dia azon'i Jesosy natao ny niaona tamin'ny olona samihafa fiteny sy sokajy ary ny lesona nomeny dia tokony hoentina any amin'ny firenenkafa maro sy any amin'ny ireo tokantrano maro. Lehibe kokoa noho ny tamin'ny andron'ny Israely ny hiraka hifandraisana amin'ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny saranga rehetra sy ny fiaviana rehetra amin'izao andro ny fifamezivezena ankehitriny izao. Nanomana lalana tamin'ny fomba mahatalanjon'Andriamanitra. Azontsika ampiasaina ny fanotam-pirinty sy ireo fitaovana marobe ao aminy. Eo am-pialatanantsika ny Baiboly sy ny pejy voasoratra amin'ny fiteny samihafa izay mitoro ny fahamarinana ho amin'izao vanim-potoana izao. Manana tombontsoa fanararoatra manokana ireo kristianina monina any amin'ireo toerana lehibe isian'ny fifanakalozam-baritra sy ny fifamoivoizana. Azon'ireo mpino any amin'ireny tanàna ireny atao ny miasa ao an'Andriamanitra eo amin'ireo mpiray vodi-rindrina aminy. Any amin'ireo foto-drafitrasa, ara-pahasalamana sy ireo ivon-toerana ho an'ny fizahantany izay ifamezivezen'ireo olona narivo mikatsaka fahasalamana sy fahafinaretana dia tokony hisy mpitandrina sy mpampely boky manana fahaiza-manao hisarihana ny faliana an'ireo marobe. Aoka ho mailaka izy ireo amin'ny fiazonana an'ireo hirika iresana amin'ny olona miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina. Tokony ho zaraina amin'ny fomba mazava sy manan-kera ny ten'Andriamanitra mba handrenesan'ireo manatsofina ny fahamarinana. Rafitinina ny mofinainantsika androany dia tsy misy afa-tsy ohatra lehibe ataon'i Kristy ny ohatra tokony ataontsika. Hitantsika an'io fa nanana zavatra notratrarina manokana Kristy dia ny eo amin'ny fifamoivoizana eny amin'ireny toerana izay ahitana fifanakalozam-barotra, ahitana olona ireny ary eny izy dia manantona an'ireo olona mifankazatra aminy ary mizara ny fahasoavany eo an'izy ireo. Izany ihany koa no isaina ataontsika eny amin'ny manodidina antsika ny foto-drafitrasa rehetra sika ny tokony hanantona azy ireny satria sika ny manana ny vaovao mahafaly izay tokony hotoriana amin'ny olona rehetra. Ka aoka hanana sy hanao dingana ny amin'izany isika mba ahafahantsika mahatratra ny tanjona tsaratsara kokoa ary koa mba havonjy fanahy ho an'ny tompony isika tsirairay avy. Vavakisika saotra anao izay ray hoany amin'izany tenao izany amin'ity maraina ity
mangataka aminao zay mba metsilotsaina mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahy masina ary taonanay avita ny afatra ao aminaran'i Jesosy. Amen. Fananduna hatiniela tatompukuanao Jesosio harireko hatiniela kola ifeunao zay mitalao te hanulutrao ai ny famonje ny zay natao hoanireo zay tianao siremanetry tena mba handraisananao o ifonako toko ny heloko Jesosy o gavohako an'io ny fo hitoeranao mandrakizay ny avonavona talo ny fahota koatrizay etiko eo antongotrao ho diovinao handraisako fanahy vaovao minuao fausuronao aino nijalianao Jesosio harinokoko fafamonjenao ainira nalatsakao ka ny hetahetaampo zay velonao anatiko ao iara-maty aminao ka tsanganao indray ary toetra minao mihaino ankehitreo ny vavako Jesosy o fa hatolotro anao zao tenako malemy zao mba tafio ayanio Jesosy fa marinanao yankohofako aminao ka hitenako anao raha avy anao rahatrizay mihaino ankehitreo ny vavako Jesosy o fa hatolotro anao zao tenako malemy zao mba tafio ayanio Jesosy fa marinanao